Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vina IEM totosa androany ny fametrahana ny vato fehizoro ho an'ny tetikasa voarapida izay lalàna mampifandray ny seranan-tsambo ny Toamasina sy ny lalam-pirenena faharoa. Anatin'ny 4 volana no mamitany ity fotodrafitrasa tony-tsain'ny gouvernemanta malagasy ity amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajarinan-tany, ny toeram-ponenina sy ny asa vaventy. 5 kilometatra mahery eo ny halavany. 20 metatra ny sakany ary lalana efatra midana ka ahitana lalana roa mandeha makatỳ amin'ny seranan-tsambo ary lalana roa ihany koa miverina makany amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mizara roa ny asa ho atao hoe fanalebiazana ny sakan'ny lalana izay hitantsika teo aloha na ny lalam-pirenena faharoa bis eo amin'ny 2 kilometatra sy tamany eo. Sy famoronana tetezana ho fanampiny izay efa misy ao an-toerana. Ary avy eo dia ny ampy dia lalana vaovao manamorona ny moro-dranomasina mandrapatonga aty amin'ny seranan-tsambo miaraka amin'ny fanamboarana ny atao teny français hoe échangeur ahafahana miditra eo amin'ny tanàna ny Toamasina. Fandray amin'ny tetikasa fanatsarana ny seranan-tsambo ny Toamasina sy ny fanatsarana ny lalana eto Toamasina araka ny velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny vahoaka malagasy izao fanamboarana izao. Fiaraha-miasa amin'ny gouvernemanta sinoa kosa no entina hanatanterahana ity voarapida ity. Fanomboana ihany ny androany tetikasa maro fanatsarana ny Toamasina no atao anatin'ny taona vitsy araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Efa vitantsika ny plan zany fa mbola ho asantsika tsara kokoa ho asintsika vedo tsara indrindra miaraka amin'ny mozika mandina anenina sasany amin'ny fito sasany amin'ny valo sasany ka patonga ny amin'ny 5 dia le vedo ataontsika eo manaraka nira zany ohatriny eny Dubai io dia mitendray aho hoe ohatriny eny Dubai dia mitendray sasany tsy ho vitra tendrareo fa zay teny tsy maintsy taiko toy ihany koa ny fanamboaran-dalana eto Toamasina. Ny aray volana lasa zay dia nandeha niara-tary amin'ny hôpital be mivoaka tary amin'ny 501 izay lalana potra makany amin'ny aéroport. Littoral nord ny anaran'izy iny na ny boulevard Ratsimilao. Efa tamin'ny 1989 nuk te ilalim foani cyclone gerada pateka mangasiswa pour la terrina de zure to nago fruta mora de tinago na zretna mlaza nago awana to na novina tanjona raha ny fanazavana ny ampanarahana ny fenitra ny lalana aty amin'ny faritra Atsinanana. Minisitra maro ankilany no tonga nanatrika izao fanamariana ny fiantombohan'ny asa teto Toamasina izao.